Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ahoana ny famonjena ny zaza maty tany am-boaka na teo am-piterahana. Izay indray ny lohatenin'ity video manaraka ity. Anisan'ny mampiasa sainan'ny olona ravana ny amin'ny hoe maty tany am-boaka ny zanany na maty teo am-piterahana na maty tamin'ny faharoa taona sy ohatran'izany dia hoe makaiza zany ny fanahan'ireny zaza ireny, ahoana zany ny famonjena an'ireny zaza ireny. Dia misy moa ny olona tonga dia mandray fotsiny ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Luka 7:20 manao hoe avelao ny zaza n'Antoine ary aza rarana fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tonga dia eritreretiny hoe ny zaza dia anjely dia tonga dia makany an-danitra avy hatrany. Tsy miresaka an'izany mihitsy ny Baiboly ry havana. Aza mampiteny ny Baiboly izay zavatra tsy nitenenin'ny Baiboly fa tsy nitenin'izany mihitsy ny Baiboly hoe ny zazakely dia tonga dia makany an-danitra daholo rehefa maty. Tsisy an'izany mihitsy ao. Ary jerevy tsara ny contexte ny lazan'i Jesosy io fa toetra io. Toetra ny zaza no tiany ambara amin'ny hoe ilay toetra malefaka tsotra sotrany izay ilay toetra ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izay toetra ny zaza izay no mila hijerevan'ny olona, hianaran'ny olona. Fa tsy niteny mihitsy hoe ny zazakely rehefa maty dia tonga dia makany an-danitra daholo daholo. Fa ny ambaran'ny Baiboly kosa aloha dia mazava tsara ny amin'ny Jaona 4:7 ny amin'ny hoe tsy misy olona mihitsy makany an-danitra raha tsy ateraka indray. Tsy misy olona mihitsy makany an-danitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany hoe tsy maintsy mandalo amin'ny Jesosy Kristy daholo izay vao makany an-danitra na zazakely aza. Ary mazava koa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romanina ny amin'ny hoe tsy misy marina na dia iray akory aza fa samy efa nanota avokoa izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Ao anatin'izany ny zaza fa aza manavakavaka satria efa nambarana hoe ny rehetra dia efa ao anatin'ny daholo zany ny olona rehetra. Hatramin'ny zaza any am-boaka resahako anatin'izany. Dia izao ny fomba azahoantsika azy. Ny zavatra tsara ho fantatsika dia izao raha misy vehivavy anankiray izao bevoka. Ka io vehivavy bevoka io manana an Jesosy Kristy izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Izany hoe nodiovin'ny Kristy tamin'ny rano izy. Dia mazava ho azy fa no hamasin'ny Kristy zany io vehivavy io ary tonga tempolon'ny fanahan'Andriamanitra. Dia raha bevoka izy dia tsy possible mihitsy hoe izy masina fa ny zaza ao an-kibony tsy masina. Fa masina koa ny zaza ao anatin'ny kibony. Ary zany no nambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintiana 1:7-8 efa nambarako teto izany amin'ny hoe raha ohatra ka ny lahy ozy izy avakiko izy hoe fa ny lahy tsy mino dia efa masina ao amin'ny vavy ary ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy izany kosa dia tsy madio ny zanakareo fa raha izany dia masina izy. Izany hoe raha misy ny ray aminareo fotsiny no mino dia efa masina ilay zanakareo. Zay zany tindeny fa madio ny zanakareo izy. Fa raha ohatra ka tsy maintsy anareo anankiroa ny ray mino zay vao madio ny zanakareo dia tsy ho madio mihitsy izy zany fa ny ray fotsiny dia efa ampy hanamasina ny zanakareo. Dia izay ilay izy rehefa manana ny fanahan'Andriamanitra ianao masina ianao dia masina koa ilay zaza izay ao anatinao. Dikan'izay ilay fahamasinan'ilay zaza izay dia izao. Miditra ao anatin'ilay zaza zany ny fanahan'Andriamanitra. Ka rehefa miditra ao ilay fanahan'Andriamanitra, mbola any am-boaka andresahako eto dia miaktive ilay fanahan'ilay zaza ao anatiny. Any am-boaka zany ilay zaza dia efa ateraka indray. Ary izay natao hoe fahaterahana indray. Ny fiadiran'ny fanahy masina voalohany ao anatin'ilay olona miaktive ny fanahany. Ary tsy misy olona masina zany raha tsy misy ny fanahan'Andriamanitra manamasina azy. Fa tsy hoe masina ilay zaza nefa tsisy fanahy masina akory ao anatiny. Fa ny fanahy masina nefa ao anatin'ny zaza iny sahady dia miaktive ny fanahany na dia mbola any am-boaka ary izy. Ka raha ataoko hoe maty tamin'ny fahavalo volana na tamin'ny faha 9 volana afaka ilay zaza na maty tany am-boaka dia izay le hoe nandray le fahaterahana indray efa hatrany am-boaka izay izy izay no antoka andehanany makany an-danitra satria hoe tsy maintsy materaka indray ny olona vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izay le fanamasinana izay izay vokatry ny finoana ray aman-dreny no antoka andehanan'ilay zaza makany an-danitra. Raha ohatra indray ilay olona ka tsy kristianina ataoko hoe gentlis izy na ohatra hoe boudiste izy ohatra zany dia mazava ho azy fa tsy mino ny Jesosy Kristy izy, tsy mbola nao amasin'ny Kristy izy, tsy hitoeran'ny fanahan'Andriamanitra izy. Dia amin'izay fotoan'izay koa ilay zaza ao an-kibony zany dia tsisy ny fanahan'Andriamanitra dia tsy misy fahaterahana indray zany ao anatin'ilay zaza. Dia amin'izay fotoan'izay dia raha maty amin'ny faha-7 volana faha-9 volana ilay zaza dia efa hitantsika ny amin'ny hoe tsy makany an-danitra izy satria
tsy misy le fahaterahana indray toy ny olo hoe ny fahaterahana indray zany le pastera tena le fiovam-piainana be le tena hoe tsy nanao an'izao dia niova tanteraka ny fiainako zay manko ny ambaran'ny olo amin'ny hoe fahaterahana indray tsy izany mihitsy ravana ny fahaterahana indray ny fahaterahana izany zavatra tenen'ny olo zany a vokatry ny fibebahany zany voan'ny fibebahany zany hoe niova tanteraka ny fiainako fa tsy izay no atao hoe fahaterahana indray fa ny fahaterahana indray a dia le fotoana voalohany izay nidiran'ny fanahy masina tao anatinao iny zazakely iny a efa nisy fanahy masina nitsofoka tao anatiny tao dia niteraka ny fanahiny dia efa nateraka indray zany ny zaza iny efa nanomboka tao zany a ny fanovana azy rehefa nialehibe amin'izay izy a dia iny izy a mivavaka manatona an'Andriamanitra iny asan'ny fanahy masina mahatonga ny zanako hivavaka fa tsy hoe asan'ny herin'ny tsainy amin'izao fotsiny asan'ny fanahy masina ao anatiny no mahatonga azy a mangataka amin'Andriamanitra ny zanako zao a na dia vao enitaona azy rehefa mivavaka zany tena miaiky mihitsy hoe mamaly vavaka azy Andriamanitra asan'ny fanahy masina zany fa tsy hoe tsisy fanahy masina akory fa rehefa tonga amin'izay izy rehefa lehibe dia eo amin'izay izy le matsiaro an'ilay fibebahana sy ny rehetrarehetra dia amin'izay fotoana izay a eo amin'izay miova tanteraka amin'izay le fiainana manomboka amin'izay le fiovana hoe hitsapany be le fiovana zany fa efa nisy foana le fiovana tao izay nataon'ny fanahy masina fa tsy tsapany fa rehefa le mibebaka be sy le nanao sérieux be an'le sy le tonga saina be amin'izay izy a zay vao tsapany hitany be le fiovana dia ohatrany hoe teo ny nanomboka le fahaterahana indray tsy teo ny nanomboka ny fahaterahana indray fa efa nanomboka efa ela ny fanahy masina efa ela niasa tao anatinao na mbola fony voazaza azy ianao dia efa niasa le izy a fa ny fotoana izay nibebahanao teo le izy a no voan'ny fibebahana zany a iny le hoe fiovana be hitanao tamin'ny fiainanao iny satria ny fanan'Andriamanitra na dia ao anatin'ny olona aza rehefa tsy ampiasaina izy a dia mipetraka fotsiny ao fa rehefa tena taitra anao ka hampiasa azy amin'izay a dia amin'izay fotoan'izay tena miasa koa izy a manatanteraka ny asany rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona dia izany rehetrarehetra zany no mila fatarina tsara vao azotsika valinany amin'ny hoe makaiza zany a reny zaza izay maty aloha reny ny valiny zany dia hoe raha mino le ray aman-dreny a dia izay finoana le ray aman-dreny manamasina an'ilay zaza mahatonga an'ilay zaza ho ateraka indray a dia izay fahaterahana indray izay a no antoka andehanany makany an-danitra tsy maintsy mandalo amin'izay daholo vao tonga makany an-danitra fa raha tsy zany a dia ho any an-danitra daholo zany hatramin'ny zanaka mpanompo sampy zanaka ny olona rehetrarehetra izay tsy hivavaka rehetrarehetra ity zany dia ho any an-danitra daholo dia lasa tsy tanteraka zany le teny hoe tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako tsy maintsy ateraka indray vao makany an-danitra lasa diso zany zany tenin'Andriamanitra izany aza disoina ny tenin'Andriamanitra ry havana dia izao koa ny tenen'ny olona hoe aiza koa zany dia finoana le ray aman-dreny fe zany no amonjena an'ilay zaza raha mbola tsy afaka ao anazy comprendre izy hoe ohatran'izao zany le izy a dia le finoana le ray aman-dreny no manamasina azy fa rehefa lehibe amin'izay izy a dia tsy fehezina izay finoana ny ray aman-dreny n'izay tsony izy fa efa mahaleo tena amin'izay izy ny amin'ny hoe eto efa mahalala amin'izay a dia efa ny fanoloran-tenany amin'izay afaka miala izy afaka mijanona ao anatin'le finoana dia efa izy amin'izay no mitondra ny rehetrarehetra fa raha mbola zaza dia mbola zay foana hoe raha maty izy a dia ny finoana ray aman-dreny a no mitarika misy fiatraikany aminy a amonjena azy dia mila fantaritsika izany ry havana mba tsy hahatonga antsika hieritreritra zavatra be dia be ary zay koa ny antony a mahatonga ny zaza ho azo atao batisa noho ny ahafantarantsika an'izany amin'ny hoe ny fahaterahana indray zany hoe le fanahiny zany le fanahy tao anatiny zany le fanahy maty tao anatiny tao vokatry le fahotana tany amin'ny fiadiana seva mantsy natokany fanahintsika io maty dia iny fanahy iny a no velomin'ny fanahan'Andriamanitra iny dia izay le fahafatesana ho amin'ny fahavelomana izay a izay mihitsy natao hoe batisa le fanahinao izay maty no velomin'Andriamanitra dia izay natao hoe fahaterahana indray a dia izay no mariana eo amin'ny batisa dia azo atao batisa izy na voateraka azy azo atao batisa izy na afaka herinandro azy azo atao batisa izy na afaka ray volana ara fa tsisy manaka anazy mihitsy satria izay le mariana amin'ny batisa amin'ny hoe ty zazy ity a manana ny fanahin'Andriamanitra efa nateraka indray izy a dia efa ao anatiny avy hatrany le famonjena fa diso mihitsy averitra ihany ny filazana hoe tonga dia makany an-danitra ny zaza tsy miresaka an'izany ny baiboly fa manjary disotsika daholo ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra amin'ny hoe tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra mirary soa antsika rehetra amen